Mety aretina tsy dia manaitra loatra malagasy ny aretiny loha saingy mety misy antony hafa mahatonga azy na misy fiatraika ihany koa raha tsy voatsabo. Raha ohatra zao ny tanany misy tsy fihetezana dia anjaranay zany no mijery hoe commande avy any amin'ny loha ve ny mahatonga an'le tanana marary. Amin'izay fotoan'izay moa zany dia hita le izy hoe ny ati-doha no tokony jerena dia araha-maso. Anisan'ny aretin'ny ati-doha ny epilepsia na ny andro-be. Ny ati-dohantsika zany dia miasa amin'ny alalana hery elektrika. Ny atao hoe andro-be dia ny olona manana fihetsehana aretina mitohy sy maharitra, lasa aretina mihitsy izy amin'izay. Fa tsika rehetrarehetra na izany na ianao dia mety manao fihetsehana aretina indray andro any fa indray mandeha fotsiny. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsy maintsy jerena hoe aretina andro-be ve ilay izy sa sendra fihetsehana aretina fotsiny. Mitsabo manampy ireny marary ireny ary mamerina azy amin'ny fiainany andavanandro ny centre de diagnostic neuropsycho na ny CDN tao anatin'izay 5 taona izay ka ny 570 isan-jato ny ankizy ary 520 isan-jato ny vehivavy. Mampiavaka azy ny diagnostika. Matetika manko ny olana zany eto amintsika eto Madagasikara dia rehefa hoe misy marary zany dia hoe tia andramo kely ity. Nefa tsy izay mihitsy ny tokony ho fandehan'ny fitsaboana fa fikarohana n'ilay anton'ilay aretina. Dia tsy maintsy tadiavina zany ny loharanon'ilay aretina mba hahafahan'ny ilay olona mahazo fahafapo. Mbola vitsy eto Madagasikara ireo mpitsabo ny aretin'ny ati-doha sy ny saina toa ny Dr Larson, nefa mbola maro malagasy mila mahafantatra mikasika ny aretina sy ny fikolokoloana ny zanaka. Antony mahatonga ny eto amin'ny televiziona malagasy manomana fandarana manokana mitondra ny lohateny KOLO ANAKA io izay arahanao eto amin'ny televiziona malagasy isaky ny alahady manomboka amin'ny 3 ora sy 4.